Vaovao miompana amin'ny finoana kosa ny alahady fahaefatra amin'ny volana janoary no natokany fiangonana Ambohimanjaka fiorenana natanterahana fanompoam-pivavahana goavana ifampiarabana no ny fatratrarana ny taom-baovao araka izany ary dia omaly no niroso tao anatin'izany fotoam-pivavahana izany ny mpintany an-toerana. Mahery ny Enjatsirivo Europino avy amin'ireny fiangonana sy ny zanaka pelezana eo anivon'ny fiangonana FJKM Ambohimanjaka fiorenana tonga niara-nombavaka teto amin'ny espace Janiso avy nimerina omaly alahady ho fideranan'Andriamanitra no ny fahatrarana ny taom-baovao sy ho fangatahana fitahiana ihany koa amin'ny toetoana vaovao ity. Atao aoriana ny fampom-pivavahana omaly dia nisy ny tapakandro ariva ny fandraisana anjara ireo sampana samihafa eo anivon'ny fikambanana zanaka pelezana tamin'ny fanentanana sy antsa-piderana samihafa. Misaotra an'Andriamanitra indrindra zany fa tanteraka soamantsara ny fiarahana miran'Andriamanitra nibona ny zanaka pelezana FJKM Ambohimanjaka fiorenana eto amin'ny espace Jania tamin'izao alahady fahafito volana janoary izao. Misaotra an'Andriamanitra fa afinaritra fampivavahana maro dia maro tokoa ny kristianina izay tonga teto tanoany amin'ny 900 tanoany. Dia nivina zany ny amin'ny fotoana 13 amboarivo ity dia ny atanteran'ny fiangonana ilay filofanana tamin'ny fionambe tamin'ny Tomasina hoe ny sara fanompon'ny diakonina dia anana ny anjara fanompon'ny avy ny diakonina roso alalidalina kokoa zany amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia afaka androso amin'ny dingana tsaratsara koa ny fiangonana amin'ny taona. Ny 4 avy izao no anatanteraka fitsangatsanganana amin'ny fiangonana ka eny amin'ny toerana fialambolin'ny positra malagasy Mamory Vato no anatanterahana izany. Ao anatin'ny fandaharam-potoana ny fikambanana zanaka pelezana amin'ny taona ity ihany koa ny fanatanterahana ny tafika masina. Tafika masina ho atao ambanivohitra dia ny zanaka pelezana avy aty Antananarivo zany no anatanteraka tafika masina lehibe ho atao any Ambohimanjaka sy ny tanàna manodidina Andrefambohitra, Ambovary, tamin'ny Fotsikely iny dia ny tanàna rehetra iny zany dia ho anatanterahana tafika masina lehibe ho ataon'ny zanaka pelezana. Isan'ny nanamarika ny taona 2024 ho an'ny fiangonana FJKM Ambohimanjaka fiorenana ny fankalazana ny 20 taona na mpitandrina any mpitandrina Emmanuel Randriamalala Mivady fiara nokasain'ny fiangonana atolotra ny mpitandrina mianakavy mba ho tsangam-batony izany jobely izany. Akoatra ny fampom-pivavahana fifamparabana noho ny fahatrarana ny taom-baovao dia isaky ny alahady fahaefatra amin'ny volana no miara-miombavaka eny amin'ny kolejy Rainandriamampandry ny zanaka pelezana eo anivon'ny fiangonana FJKM Ambohimanjaka fiorenana.